Olona iray indray no maty vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara ny 4 Jona lasa teo, araka ny tatitra nivoaka tamin'ny mijerim-panjakana Androy zoma. Misy 700 araka izany ireo fahaleovan-ty VALANARETINA ity hatramin'ny nahatongavany teto Madagasikara ny volana Martsa 2020. Mbola zara raha mihena ihany koa ny isan'ireo marary ahitana fahasarotana 17 izy ireo raha ny totanisa nivoaka Androy zoma. Ankoatray dia nahitana fiakarany kely ny isan'ireo tranga vaovao vao marina. Olona 20 tamin'ireo 20 natao fitilina no vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina araka ny tatitra trany. Teto Analamanga ny 9 tamin'izany, 9 avy any amin'ny loatra mangoro, iray avy any Ambasatra ambony, 3 avy any Vaovao fidivinana, 2 avy any Sofia. Marary misy araka 20 ny sitrana ny 4 Jona teo. Fianakaviana marefo misy ireo no nahazo fanampiana avy amin'ny fobe fandrindrana ny ady amin'ny kerena ny CCO ka any amin'ny faritra Androy amin'izao ankatoko ny fetin'ny Fahaleovan-tena izao. Vary 20 kilao sy menaka iray litatra isam-pianakaviana no zaraina tamin'izany ary tao ambombe no nanaovana ny etsika fizarana. Ho fifampitsinjovana amin'ny fotoanan'ny fety no antony fizarana ny fanomezana. Fa ho fanampiana ihany koa ny mponina izay miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo noho ny antany any amin'ny faritra iny. Raha ny voalazan'ny Sozalahy maro, governoran'ny faritra Androy dia ity no toto-saina tamin'ny 4 Jona ity dia fizaran'ny sakafo fa 50 nataon'ny CCO ka Androy hatramin'ny volana Desambra lasa teo. Mbola mitoy ihany koa ny fizarana ireo fanampiana maika tahaka ny avy amin'ny fitondram-panjakana izay notanterany etsika Caravane du Sud na ireo mpiara-miasa antoka avy any ivelany na avy eto an-toerana. Mifamindran-dalana ny etsika vonjimaiky hamonjena ireo iaran'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fanatanterahana ireo vahaolana antonona sy lavitrezaka ialana mikere any amin'ny faritra Atsimo-Nosy. Fotsy, mena, maitso ny lokon'ny sainam-pirenena no nentin'ny mpiasan'ny Vondrona SMTP maneho ny firaisany iny ary ny fiaraha-mifaly noho ny ASARAMANITRA. Tao ireo mpiara-miasa manao fitafy malagasy, tao ireo nanao akanjo mitondra ny lokon'ny sainam-pirenena. Etsika sy fiaraha-mientana ampisehoana ihany koa ny maha-malagasy ny fiaraha-mientana Androy zoma ary natao indrindra koa anehoana ny fitiavan-tanindrazana amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Korana sy fiarahana maka sary fahatsiarovana no namaranana ny andro fietsahana Androy zoma.